Amin'iny fa manoloana ny fianaky ny aretina pesta ndray kosa mahatsiaro manana andraikitra no teraka ao amin'izany ny eo anivon'ny faritra Analamanga ajoro tsy hoe lary ny komite manokana isahana amin'ny ady amin'ity arety mifindra ity manomboka any amin'ny fokotany no anaparitahana ireo komity rano vaovao farany azo. Ufana mafisana ny ady amin'ny pesta atsangany anivon'ny fokotany ny commune ny district ary mifaritra ny komity miady amin'ny pesta. Anentana ary anome fampianarana momba ny aretina pesta no andraikitra ho raisin'ny komity apetraka eo anivon'ny fokotany na ny commune na ny district ary mifaritra eto Analamanga. Ny aretina pesta ihany koa nefa dia raha malala fa mamono ary tsy azo anaovana sangisangy ary tsy azo angatahana fotoana fa eo ihany ianao dia tsy maintsy mandray andraikitra ka tamin'ny fotoana izay ny efa nisehon'ny pesta tamin'ireny toerana maro samihafa ireny na tany Akazobe zany na teto an-drenivohitra zany efa nisy ny fandraisana andraikitra. Io ihany koa dia tiako no manamarika fa na eo aza ange ny fandraisana andraikitra ireo mpiasa ny fahasalamana na eo aza ange ny fanentanana izay natao misy ihany koa ny andraikitra avy any vahoaka satria misy ireo ataontsika hoe finonoakona, misy ihany koa nefa ilay tsy fahafantarana, misy ihany koa ilay tsy fanatonana tobim-pahasalamana dia rehefa tena miatra ataontsika hoe fa miatra amin'ny taolana zany ilay aretina zay vao manatona tobim-pahasalamana kanefa fantatsika tsara fa ny pesta dia aretina tsy azo iandrasana ela fa ora vitsivitsy tsy manisa andro akoriny aza dia efa mamono ilay pesta mazava ho azy zany fa tokony vahoaka ihany koa dia eno ary anaraka akaiky ny toromarika izay ataon'ny tompon'andraikitra sy ny tompon'andraikitra ny fahasalamana fa tsy mipetraka fotsiny amin'izao fa ny ataonay moa zany zao dia hoe anangana mihitsy komity isaky ny fokotany, komity isaky ny commune, komity isaky ny district ary komity eto amin'ny faritra Analamanga izay hiady amin'ny pesta. Aretina entin'ny parasy avy amin'ny voalavo ny pesta ary ny tsy fahadiovana no anisan'ny mamevahana azy. Ilaina hoy ny filohan'ny faritra Analamanga ny fandraisana andraikitry ny rehetra. Tiako hamafisina ihany koa ao anatin'izay resaka izay dia eo amin'ny resaka fahadiovana. Raha antsika mahalala mihitsy amin'izao fotoana izao fa avy amin'ny alalan'ny fahalotona no mahatonga ny tsy fitandremana eo fahadiovana nahatonga ny aretina pesta. Ary tsy ny aretina pesta ihany fa maro ireo aretina maro samihafa na zany Ebola zany aza dia ao anatin'izany koa ka mazava ho azy zany fa isika malagasy indrindra entanina ihany koa ny vahoaka ny faritra eto Analamanga sy indrindraindrindra eto an-drenivohitra dia mba tokony hisy fepetra mihitsy zany horaisina isan-tanàna amin'ny resaka fahadiovana. Tanareo tsara nga manireny ataontsika hoe sachet plastika izay ataontsika hoe mamoetra mihitsy ny fampiasana an'ireny sachet plastika ireny. Omaly dia mivory momba ny pesta teny amin'ny Astory Antanimena ny tompony andraikitry ny district ny faritra eto Analamanga ary ny avy amin'ny ministera ny fahasalamana ary ny fiarahamonim-pireneny.